zay ny amin'iny fa mbola namafisin'Andriamatoa Marc Ravalomanana fa azy ny tany etsy Andohatapenina ka malalaka noho izany ny tenany amin'ny fampiasana ity tany ity raha tsy aivina moa dia natolony ho an'ny commune Antananarivo renivohitra mba handraisana ny fourrière municipale ity tany ity kanefa dia nofoana ny tribunal administrative indray izany fanapahakevitra izany tapampanazavana. Nivory indray ny filakevitra munisipaly eto Antananarivo mba hanapaka mikasika ny fampiasan'ny commune Antananarivo renivohitra ny tandy etsy Andohatapenaka mba atao toerana fitazonana fiara na fourrière municipale raha tsy evina dia tamin'ity anatro ity nofoana ny tribunal administrative ny fanapahana noraisy ny filakevitra munisipaly tamin'ny taona lasa ny amin'ny ampiasany ity tany ity fourrière municipale milaza Marc Ravalomanana androany fa azo io tandy ka nanana ny taratasy mazava ka milavony izy amin'ny azo io ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Raha ohatra ka tsapa fa hoe olona tokana lalatina nonandrisy fa hoe tsy tao anatin'ny ordre du jour izy dia voatery zany resaka tamin'ny commune fa isy indray ny convocation dia tiana atao anatin'ny ordre du jour dia miverina indray dia on'ireo fandamina azy aveo zay kely rezaka hoe ninona atao ty laha ny andro fotsiny tsika mizarazara amin'ny hevitra zavatra tsy mitombona mihitsy zany hoe efa délibéren'ny conseil municipal dia lavony any amin'ny cour administratif any amin'ny tribunal administratif tsy logika mihitsy zany zay zay tokony mandinga koa raha fitsarana fa dia zay zany fanapahan-kevitra ny antsona teo dia hoe zao anao convocation ny conseil municipal fanondrondray ary dia atao mazava tsara eo hoe ty resaka ny Andohatapenaka ty satria misy andreo le tomobile atao fourrière ty dia zay metrana azy dia mameno tany malalaka dia natsona naka teo hoe mbola omena ihany ve le tany sa ahoana dia omeko le tany hoavy zay dia atsona ve ilalatona Ravalomanana tokana n'izy eo conseil municipal dia le atao le vehivavy tokana iny dia hitatsika indray mivaliny rehefa aveo dia isandray aiza indray nitory izy indray nitory eto tsisy anakinakilembena zany fa mbazandrao amin'izy dia zay no ataontsika. Itondray zany ny disadisy amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ministera misana ny tetikasa ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tandy efa voatokana anamboarana toerana fiantsonana fiarana moa ity toerana ity izay ho tafiditra ao anatin'ny tetikasa ny filoham-pirenena.